Natsiaro ireo fianakaviana sahirana tetsy amin'ny centre Akamaso ny Premier ministre Kolo Roger tamin'ity andron'ny Noely ity. Nanolotra lela vola mitetina 10 tapitrisa ariary hanampina ny sakafo ny centre Akamaso ny tena nandritra izany fitsidihana izany. Nanolotra lela vola mitetina 10 tapitrisa ariary hamatsina ny kantine ny Akamaso ny Premier ministre Kolo Roger mivady nandritra fampivavahana tanterahana tamin'ity andron'ny Noely ity teto amin'ny centre Akamaso. Niaraka nivavaka tamin'ny Père Pedro sy ny fianakaviana iny ny centre Akamaso ny Premier ministre tamin'ity androany ity ary nisy ny afatra mitorony mazava-dehibe ny fitiavana nambarany teto. Fitiavana ho ny Premier ministre nanosika ny Père Pedro anampy ny voaka madinika ary mendrika atao ohatra sy ny fanetretena sy ny fandraisana andraikitra nataony. Ny tombontsika dia tsotra ny hafatry. Misy teny anankitelo. Voalohany ho izy dia ny fanantenana, ny faharoa dia ny finoana ary ny pately dia ny fitiavana. Zava-dehibe tokoa ho antsika kristiana ny fanantenana sy ny fitiavana sy ny finoana. Satria raha tsy misy ny finoana dia tsy misy maha-kristiana antsika. Kanefa mbola bebe kokoa noho izy roa ireo ny fitiavana. Nasongadina tamin'ny toriteny sy teny famparezana nentin'ny Père Pedro teto kosa ny mazava-dehibe ny fitiavana ny namana, ny firalahiana ary ny fandriampahalemana. Amin'ny mafety Noely azy moa dia nisy ny 10 rindrina nehoniny ireo ankizy-beazina eto Andralanitra ny talitany teto. Tsy ambanin'izay ihany koa ity tovolahy kely manga feo ity. 20 taona no nisiany centre Akamaso teto Madagasikara ary village Akamaso miisa 20 no nitsangana nandritra izany. Mahery ny telo etsy kosa ireo olona efa nandalo teto ary ka ny 7:04 no mbola ao amin'ireo tanàna Akamaso ireo amin'izao fotoan'izao. Fanomezana asa sy trano ary fampandraisana andraikitra atonga ireo fianakaviana maleo tena no paikady nentin'ny Père Pedro nananarena ireo fianakaviana marefo ireo. Ny ankizy kosa moa dia nampidirina an-tsekoly.